Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Havana ray tsara indrindro miondroka manoloana ny falebiaza anao zahay trapamonjena velonaina mankalaza anao ary manome voninahitra ny anaranao masina fa ianao irery no afaka mampitombo ny andro iananay amin'izao tany izao. Koa manampona anao zahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ampahasahina ampanetretena anatonanay anao Jesosy satria noho ny fahasoavana vitanao teo Kalvari dia afaka manantona anao maimaimpony izahay araka ny teninao hoe izay manantona tsy mba misy olo avokoa sotra Jesosy mamindrafo aminay mamelany elokay noho ny famindram-po izay raisina isanandro omena ho anay Jesosy fona aminao amin'izay rehetra tsy ankasitranao na tamin'ny fihevitra mangina na tamin'ny fiteny fomba mampanao maro samihafa rehetra tsy maneho ny voninaitrao. Irao fanaonao masina ankehitriny Jesosy ampahery anay ampafantatra anay indray fa tia anay ianao satria tsy miova ianao ry ilay mpanasitrana tsy miova ianao anio ary mandrakizay hoderako mandrakizay ny voninaitrao misaotra tompo. Amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ry havana ary ampitombona amintsika hatrany ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Mila mpitsabo tena mahay va ianao? Mila mpitsabo tena mahay va ianao? Zany ny lohatenin'ny fampahirizana zaraina amintsika amin'izao maraina izao. Ofakinona ny tenin'ny tompo ary. Filazao tsaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta nosoratan'i Lioka. Lioka toko 7:10 andininy faha 1:10 ka hatramin'ny faha 7:10. Rehefa hita izany dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny teny. Ary niakatra ho any Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galily. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folay nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafina anao hoe re Jesosy tompo mamindrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandehana misy ho ampisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny ampandehanana. Ary anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankoaka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy ary samartana iny lehilahy. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy folay va izany sivy moa tsy nisy hitany verina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy te olona hafa ferena ity ihany fa ary izy tamin'ny mitsangana mondehana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Ry masinao manamasinana eo fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Izao indray ry havana ireo hevitelo beibe tokotelo mahamasana andro ampahirizana antsika indray amin'ny alalan'izany teny masina izany. Ny voalohany dia hoy ny tompo ary hoe tadiavo ny mpanafaka ny arety mpiainantsika. Tadiavo ilay mpanafaka ny arety mpiainantsika. Ny faharoa izay manaraka ny torohevitry ny mpanasitana ihany no afaka amin'ny aretiny. Ny fahatelo arahina didy ny fanasitranana fa tsy raisy mipotsiny. Zany ry havana no tokotelo mahamasana andro ho iaho indray hitaritana ary mba iriko raha mety anao ho raisitsika ao am-po amin'ny tian'io ity. Mila mpitsabo tena mahay va ianao? Hoy ny lohahevitra voalohany tadiavo ary ilay mpanafaka ny arety mpanahintsika. Iraisany mananaina rehetra izay
miaina amin'izao tany izao ny teo afaka ny fahoriana zay mianjady aminy. Rehefa fahoriana zany moa tsy de vezivezy ny saina, mangirifiry ny aina, ary de nakamba ny fahoriana itovizana ary ireto fololahy ireto. Hisy angamba amintsika zao mety anao hoe tsy antonay izany teny zany, fa ho atao an'olona marary no antonina an'izany. Tsarovy anefa ry havana, fa na de tsy marary aza ny vatanao, de ny fanahinao kosa mety ho arary noho ny ota. Ary io aretin'ny fanahintsika io indrindra, io no tena mampangoraka Jesosy. Tena zava-doza io aleo marary nofo fa salama fanahy, ka ho vonjena toy ilay Lazarosy lazainy fanoharana. Toy izay miada-pona ara-nofo nefa very fanahy toy ilay mpanankarena. Manao ahoana ary ny fahatserovanao ny fanahinao? Efa narary izy, efa narary koa ny fanahiko. Ka izao, moa efa nositranin Jesosy ve? Raha mba fantatsao fa mihaloza ny abokana ara-panahy ange dia tahakakin'izao ohatra vitsivitsy no omenanao. Ny tsy fankatiavana, ny tsy fahamasinana, ny firaketam-po amin'ny zavatra ny tany, ny fiavonavonana, ny fiheverantena ho zavatra noho ny hafa, ny fiatsaram-belatsy, ny fialonana, ny fijangajangana, ny fanaovana ody sampy. Betsaka de tena betsaka. Anjaratsika no manohy an'izany. De tsy ho tafandromandry izao sanao. Raha mahafantatra an'izany habokana amin'ny ara-panahy zany ka hiezaka andro manalina ary hitady ilay mpanafaka. Dinio ange ireo razantsika riarako. Na tsy aro areti-panahy izy ireo fa izay. Tao ny fifanandevozana, tao ny fifamonoana, tany an-tanindrazantsika izany. Tao ny zavatra maro samihafa rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka de ino ny tady famonjena taiza izy ireo? Tamin'ny ody, ny sikidy mba amin'ny sampy. Kanefa ry havana, tsy nanasitrana ny ireny tena tsy nanasitrana ireny. Fa vao maika aza nampitatra ny aretiny. Ary dia teo amin'izany fangirifiriana izany indrindra izy no tonga teto amin'ny firenentsika ny fanambaran'i Jesosy mpanasitrana izay notorian'ireo misionera maro vahiny tamin'izany andro zany. De maro ny noriavana ka afaka tanteraka. Anisan'izany ohatra ry Rasalama Martiora izay nogadrana, novonoina, nefa zao kosa nefa faly satria sitrana ny fanahiny. Ka velokiry izy teo anoloan'ny fahafatesana ka hoy izy hoe hitako ny lalan-tsara ka izorako azoko ny famonjena ka ho tanako tokoa. Ankehitriny ary Jesosy ry afaka malala ao amin'ny tompy zay manongela tsofina miain'ny filazantsara dia manoro lalam-panafahana tsika sy miantso ampitiavana atsika hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fantatra sy mavesatra etana fa omeko fitsarana ho tomba. Ary mbola lazainy koa izao ange ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana afaka efa nikenao ve ny antsony? Afaka inonao ve fa mahasitrana ny fanahinao marina tokoa Jesosy? Midodododo hitady fanasitranana aminy tokoa ve izao sianao? Fanamarinana faharoa, hevi-dehibe faharoa araka ny voalaza teo izay manaraka ny toro-hevitry ny mpanasitrana nefa no afaka retina. Tena marary ny pikura ry havana. Mitsindrona eo mangidy tokoa ny vakinina ry havana.
kanefa zao nefa mamy ny teo sitrana ka iaretany marary avokoa zany rehetrarehetra izany, na dia atao tsindrona na dia inona na pelina ny vakinina, ka izay teo sitrana manko dia tsy maintsy manaraka ny ataon'ny mpanasitrana. Ry mpanota namako, mba teo afaka amin'ny aretino, andao mizaha hanantona an' Jesosy hanympanasitrana ny fanahyko sy ny fanahinao. Lanjao ry afako ny hazo fijaliana izay tsy maintsy asainy bataiko sy batainao. Tsy zava-mamenatra koa zany, fa izy zanak'Andriamanitra aza nitondra azy, koa dia mareta manaraka azy ary mareta koa manaiky ny fomba fitsaboana izay ataon'ilay mpanasitrana, ary tsy manoro vony izy ho antsika ry havana. Lalatsarotra mantsy ny makany fiainana mandrakizay. Zay le lazainy Tompo hoe tsy maintsy miditra amin'ny lala tery angentsika. Mety andona mafy ny tongotrao ny vaton'ny fanesoana, mety andona mafy anao ny fankalana sy ny fanenjehana, mety amelanao ny tafio-difotry ny fahasahiranana samihafa. Nefa zao aza miaino ny feona zao tontolo zao zay tsy mahavonjy ny fanahiko sy ny fanahinao, fa ny feon'ilay hany mamonjy hoe zany no hoe hoe izy mahatratra amin'ny farany ozy no vonjena. Fa tsy misy mampiseho ny apôstôly, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona azahoana famonjena afa-tsy ny any Jesosy Kristy irery any. Fampahereza loha hevitra fahatelo farany ary arahina didy ny fanasitranana fa tsy raisi-potsiny. Nakambany fahoriana reto boka folahy, ka zao tonga ny fanaran-kevitra izy. Izy fa samy miantso mafy ny tompo. Zany niaraka niredona tamin'ny vavan'izy ireo hoe mandrafo aminay Jesosy io. Ka rehefa nobaikoan'i Jesosy indray izy ireo, dia ireny izy niarany midraikodraiko nankany amin'ny mpisorona. Ary dia zao ary nitovizany koa ny soa rehetra zay noraisiny. Fa sana hoana ozy izy no voalaza ny soratra masina teo, nadio teny am-pandehanana ange izy, fa ny tsy tovizany kosa dia ny fahatsiarovana ny adidin'izay efa sitrana. Misivy revo mpifaliana tanteraka fa sitrana soma tsara, ny ray kosa tsy afa-po raha tsy naneo fanasitrana, raha tsy naneo zany hoe fankasitrana azafady tamin'ny ilay mpanasitrana azy. Dia mba manontany ihany ny tena hoe tsika izao zany raha mamaky an'izany hoe fa dia nahoana tary no manao toy izany ireny sivy zao no tadidio ry havana. Mampanadino adidy nge ny fifaliana raha tsy asitsika fieritreretany. Ary dia koa hoe indraindray koa ampidiriny devoly koa ny fofeny fiavonavonana. Ka dia nyhevitra izy nisy ataony hafa dia fanompoana izay tandrify azy ihany zany. Ka tsy maninona na isaorana na tsy isaorana. Tsy vitsy ry havana ny kristianina voan'ity aritina ity ka manao an'Andriamanitra ho mpanao soa tsy tokony ho isaorana mihitsy. Everiny nga fa satria efa zanak'Andriamanitra izy, ka dia tsy maintsy adidin'Andriamanitra rainy ny mikarakara azy zanany. Adino ry havana fa no izy efa nanota nge dia efa tena zanaky ny devoly ray niota tokoa izy, saingy noho ny famindrampon'Andriamanitra sy noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia noraisina indray ho zanak'Andriamanitra izy. Efa boka ny fanahy noho niota, nefa zao nisitranon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy tompo teo Kalvari. Koa izany very havana dia tsy mendrika isaorana izy, fa mitanina mamperitreritra zany sao dia mba nisany sivolahy ianao ry havako manongela tsofina miain'ny filazao tsara. Ry kristiana malala, mpanota firifiry akory no efa nitaraina nangataka famonjena tamin'Andriamanitra, efa navelan'Andriamanitra ny elony,
ka ataony ho anisany olom-boafidy izy. Nefa noho ny sitrana izy indro fa niavonavina indray tsy nahatsiaro mihetsy eo anatrehan'ilay mpamela eloka ary tsy mamela ny eloko ny namany akory. Mahagaga ny tompony toy ireny ry havana, tena mahagaga ny tompony toy ireny. Isika kosa ry havana andeha anaradia ilay Samaritana izay resy ny habe ny famindrampon'Andriamanitra ka hankeo amin'ilay mpamonjy antsika. Iankohaka eo saintsino kely ngeny fahoriana izay nanjo sy mbola hanjo antsika raha tsy avy namonjy antsika Kristy. Ento ry havana, ento ny fiainantsika manontolo ry havana, iankohaka eo anatrehany isan'andro isan'andro. Mampalahelo anefa matetika tokoa dia ao am-piangonana ry havana. Betsaka ny nandray ny fanasitranana ry havana, nandray ny fitahiana ry havana malala ao mitombo. Moatsetiny tamin'ny fiavonavonana izany fanasitranana izany ka nandao koa ara izy sany mihitsy ara mandao ny tempolin'Andriamanitra izay na ny tany soa miasan'i Jesosy nandraisany. Ny tena mampalahelo ara dia manaratsy an'ireny vohosotr'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra fitaovana ireny azy izy any ambadibadika any. Ary dia sahazao mihitsy ara ry havana manentsika ny fiangonan'Andriamanitra izao mihitsy izay nahitany soa. Mampangorohoro anie zany hozy Jesosy hoe ho ratsy noho ny voalohany nge no ahazo hoe ry havana malala ao amin'ny tompo. Moa tsy betsaka va ry havana nahita soa tao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ziona nametrahan'Andriamanitra azy. Fa izao ankehitriny lasa nitodiky voa, lasa mitsipaka, lasa ry havana tena lasa fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny ry havana. Tadidio anefa ry havana fa sarobidy lavitra noho ny fanasitranana ara-po fa nge ny fitiavan'Andriamanitra antsika tamin'ny nanomezany ny zanan'ilay tokana hamonjy antsika noho ny tonga indray Jesosy. Dia zao tsy mba volamena na volafotsy ozy ny namonjy eny antsika fa niay mihitsy tsy takatry ny saina nge zany asarobidiny zany nataon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tamintsika izany ry havana. Ka tsy mendrika ometsika voninahitra ao amin'ny tempolo izay nazahoantsika ny fitahiana ve izy ry havana. Tsy mendrika nomezantsika voninahitra amin'ny hanolorantsika ny tenantsika hanao ny asany amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana, amin'ny fofeny faniriana mihaona amin'Andriamanitra hatrany hatrany ve ry havana. Ry havana amin'izao andro faran'izao tokoa moa dia ny olona miovaova izay ny tena marina fa Andriamanitra na dia zany aza ny fahotantsika dia tsy miova izy omaly sy anio ary mandrakizay ary mbola miteny amintsika ary izy hoe anio mila mpitsabo tena mahay va ianao. Tompoko tahaka izay mbola mila mpitsabo ihany koa mila ny Jesosy Kristy hatrany hatrany. Tadiavo ary ilay mpanafaka ny aretintsika andao ary anaraka ny torohevitra izay omen'ilay mpanasitrana ary andao rehetra adinontsika ny manome voninahitra azy rehefa sitrana sy afaka isika. Azy rery ny voninahitra ho antsika kosa ny fanasitranana sy ny fanafahana ivavaka antsika ry havako. Misaotranao dia misaotranao zahay Jesosy Kristy tomponay avy any Nazareto. Ilay mpanasitrana inona ny teninao? Miasa mahery ety anatinay Jesosy malalako. Mba hahazoanay Jesosy malala manompo anao marina tokoa amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana Jesosy. Vakio ny fonay vatro Jesosy hanananay tokoa faniriana hitady anao izay mpanota mila hositranon'Andriamanitra. Ary ihany koa vakivakio ny fo vatonay mba hanaraka ny toro-dalana izay omenao mba ho afaka izahay. Ka rehefa afaka izay aoka ny fananao masina hiasa mahery ety anatinay hatrany hatonga anay hatrany hanome voninahitra ny anaranao fa
hoy tokoa ny tenin'ny Paoly izay indraminay fa ny fahasoavanao anie ny nahatoy izao anay e. Mankasitraka Jesosy misaotra Jesosy tahiny tsirairay azy Jesosy sy tano amin'ny areti-panahy tompo. Hitanao anie izany fa raha ny zanaka mantso ianao no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Vonjeo ny sahirana, vonjeo Jesosy any tsy manan-kelovana, vonjeo Jesosy any tsy mahita vahaolana amin'izao fiainana izao fa ao aminao rery any no misy famonjena Jesosy any. Ka io ary ny tsirairay avy mihaino ny filazantsarana ankehitriny. Hita ianao any Jehovah ka hiaro anao ry havako. Ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka hamindra fo aminao. Ampanondatra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana. Moa Tompo, zao dia izao rery ihany mahasitrana anao noho ny amin'ny tenako ny Tompo. Mandehanao ny Tompo. Sitrana fa ny finoanao no mahavonjy anao hoy ny Tompo. Ho anao kosa Jesosy malalako mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina any amanerinera. Ho anao saotra, ho anao niatsa, ho anao nidera sy ny voninahitra ny sy ny fahefana. Ho anao fa taloha izany ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Alleluia. Amen.